eo amin'ny fotoana izay andraisana fampahirizana indray any ka mialohan'ny tena hifampiresana dia manasanao hanondrika anao vehivavaka isika. Raha izay ny an-danitra ianao ilay raina any andra sy ny tany tombotombaraka ny mpanjaka mifanjara rehetra atolotray ho anao ariva ny dery ny laza ary ny voninahitra mandrakizay fa ny fahasoavanao any nao ko atsapanay fiadanana miaraka aminao tononina sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Ilay pahary izao rehetra izao dia nahary ny olombelona tahaka ny endriny ary manana ny programa manokana izy ny eo amin'izay famoronana ny olombelona izay. Voalohany indrindra aloha zany dia ny anana fifandraisana amin'ny manokana. Izay mampatonga ny hoe rehefa tena namorona ny olombelona ny pahary izay hitantsika amin'ny Genesisy 2:2-7 ary vovotany namolona ny Jehovah'Andriamanitra ny hoe nofony fofona mahavelona vavony dia tonga olombelona izy, zany hoe misy fifandraisana manokana amin'ny pahary. Ka io fifandraisana manokana io dia ahafahany mandray ny fitaizana tiany iainan'ny olombelona izany. Kanefa noho ny tafiditra ny ota sy ny fahotana dia lasa manana fironana ho any amin'ny ratsy mandrakariva ny olombelona. Kanefa zao no ambaran'ny Amosa 5:4 tapany voalohany, ny tsara no tadiavo fa aza ny ratsy mba ho velona ianareo. Izany hoe rehefa tafiditra moa ny ota dia araka ny ambaran'ny Saotra Masina hoe fa fahafatesana no tambon'ny ota. Zany hoe vokatry'io nidiran'ny ota io zany dia maty ny olombelona ary ny faharatsiana izay ananan'ny olombelona dia manafaingana ny amin'izay fahafatesana izay. Kanefa moa rehefa toizana io teny io dia hoe fa fiainana manakizay no fanomezam-pahasoavana omen'ilay ray ao amin'ilay zanany. Dia izao zany tsy mifarana eo amin'ny fahafatesana izany ny fiainan'ny olombelona fa misy fiainana hafa izay omanina dia le fiainana mandrakizay, kanefa miomana ho amin'izay isika, miomana ho amin'izay fiainana mandrakizay. Ka ireo toe-javatra iainantsika rehetra mandritra ny androm-piainana izany dia natao iomanana ho amin'izay. Kanefa no ilay mpanjaka an'izao famaizinana izao miezaka ny ahatonga ny olombelona iaina ao anatina faharatsiana, dia izay no ilaina ny hoe mila ny fitaizana araka ny tokony ho izy. Ka ny fitaizanan'ny olombelona zany dia izao ao an-tokantrano ny voalohany indrindra. Ka ny fitaizana dia tsinona fa fanabeazana, fanazarana. Ka raha miteny ny Saotra Masina hoe zaro amin'izay lalana tokony ho alehany zaza ka narehefa antitra ary izy tsy hiala amin'izany. Ny tena fanabeazana zany dia ny fanazarana. Ka io fanazarana io dia ahatonga ny hoe lay fanazarana izay raisiny hatrany amin'ny fahazazana izany dia ho zary toetra. Ka raha miteny zany ny Saotra Masina hoe ka narehefa antitra izy tsy hiala amin'izany, dia zany hoe ny fanabeazana na ny fanazarana napetraka hatrany am-boka mihitsy ka mandra-pahalehibe dia tsy miala mihitsy. Dia raha mijery zany amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia hita tokoa fa tena rava tanteraka ny fahaiza-miaina, indrindrandrindra ny fahalalam-pomba. Ary raha miresaka ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina dia ny sotoavina mihitsy no tsy hita intsony. Lasa misy ny famotsifotsiana, ny tsy firaharahiana, kanefa ireny rehetrarehetra ireny dia misy fiantraikany eo amin'ny fivelarana amin'ny maha olona. Ny olombelona sy ny biby dia misy itovizana ny amin'ny fomba namolonana azy, satria na ny biby koa ara dia avy amin'ny tany namolonana azy dia samy mifoka fofinaina mahavelona. Fa ny mahasamihafa amin'ny biby sy ny olombelona dia ny saina. Dia izao zany ny olombelona izany
dia mandray fanabeazana, fa ny biby kosa de misakafo fotsiny. Ka eto zany le fanabeazana izay omena ny olombelona de atonga azy olombanina ao am'izao fiarahamonina izao. Kanefa tsy mijanona eto am'ity fiarahamonina ity fa manomana azy ho any am'ilay fiainana mandrakizay ihany koa. Ka tenyzao ety ambonin'ny tany ety de tokony hiainany sahady izay fanabeazana izay, satria ny fanabeazana eto amin'ny tany de manomana azy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary zay indrindra zany no mahazava-dehibe an'ity hoe fanabeazana ity. Ka rehefa tamin'ny famoronana izany ao amin'ny Genesisy toko 1:7 ary nitsodrano azy izy mba hanataranaka. Ay zany lay vavy sy lahy izay noforon'Mpahary dia nomeny tsodrano hanataranaka. Ka ireo taranaka ireo nefa tsy hoe ho ateraka fotsiny fa handray lay fitaizana na ny fanabeazana. Satria ambarany Genesisy toko 2:20 de zao ny ambarany hoe ary amin'ny taranakao no hitahiana ho an'ny firenena. Ay zany ireo taranaka ireo dia fitahiana ho an'ny firenena. Ahoana nefa no ahatonga azy ho fitahiana ho an'ny firenena? Dia ny fandraisan'ny fanabeazana izay omen'ny taridalana avy amin'ny soratra masina. Izao mantsy ao amin'ny tokantrano de ny ray aman-dreny ny tompona andraikitra. Ary eo ny miainga ny fanabeazana voalohany indrindra. De ao zany no andraisana ny fanabeazana fototra. Ka raha tsara fototra tao izy de izao tsy ho voreborebo ny zava-misy any anivon'ny fiarahamonina, satria tsy hijanona ao an-tokantrano ireo zaza ireo fa mbola ho any amin'ny fiarahamonina, ary ny fiarahamonina ihany koa de mbola manome ny fitaizana izay tsy azon'ny ray aman-dreny tsy ho voafehan'ny ray aman-dreny na ho vinanaviana. Ary zay mahatonga ny ray aman-dreny am'izao vanim-potoana zay tena sahirana no mitaiza. Ary zay fahasahiranana amin'ny fitaizana izay de mahatonga an'ireo karazana olana maro samihafa izay atrehana am'izao fotoana izao. Ka eto zany anisan'ny miteraka ny olana atrehana eo anivon'ny tokantrano sy indrindrandrindra any anivon'ny fiarahamonina izay mamotika sy manimba tanteraka dia vokatry ny tsy fahatanterahany fanabeazana tena ilaina ary araky ny tokony ho izy izany. Noho izany tsy afaka ho tontosa araky ny tokony ho izy ny fitaizana, satria anisan'ny tena miteraka ny olana am'izao fotoana zao mantsy de ilay olana ara-petsepo. Ary fihetsem-po io mantsy lasa io no mibaiko. Kanefa io fihetsem-po io dia ahafahan'ilay mpanjaka an'izao famazinana izao mifehy ny olombelona. Raha vao tsy voafehy zany ny fihetsem-po dia miteraka korotana eo anivon'ny tokantrano de lasa misy olana no fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ary misy fiantraikana any anivon'ny fiarahamonina ihany koa. Satria ny fitaizana zany dia io no ampivelatra ny maha izy ny olona iray. Ary rehefa tafapetraka tsara araky ny tokony ho izy ny fitaizana any anivon'ny tokantrano dia afaka ny ivelatra araky ny tokony ho izy ireo taranaka. Noho izany tena zava-dehibe zany ny fitaizana. Ary araky ny nambara teto de ny fitaizana izay zay ny voalohany indrindra ao anivon'ny tokantrano, fa mampivelatra an'izany fitaizana izay fitaizana fototra any anivon'ny tokantrano zay ny etỳ ivelany.
ary tian'ilay ray pahary izao rehetra zao ny aina am'izany fitaizana tena izy izany fitaizana zay ambaran'ny soratra masina ka tonga ny fivelaran'ny maizy ny olona iray izay maneho ny endrik'ilay pahary satria lay pahary rehefa nahary zao rehetra zao de noariny tahaka ny endriny lay endrika tiano resany zany de lay endriky ny pahary tiano hita eo am'ilay olombelona ary zay miprogramany indrisany efa rehefa tafiditra ny ota sy ny fahotana de rava izany ka ny famerenana zay am'laony any de ny fanarahana ny taridalana ny fitaizana izay omeny araky ny ambaran'ny soratra masina de iverina am'laonya ny firindrana sy ny filaminana eo anivo ny tokantrano voalohany indrindra ary fiatraikany any amin'ny fiarahamonina misy andeha ivavaka isika manasanao anondrika aloha fa ivavaka isika misaoranay anao Jesosy malala satria manome teny mandrakariva melombelona amin'ny fanahinay manoloana ny fikorontanana sy ny fitonganana misy eo anivon'ny fiarahamonina fanahinao masina ianao nazamampisainanay faina matakana ny sitraponao ara-pianakevonay zany ka hitondra fanavaozana eo amin'ny fomba fijery sy ny fomba fisainay zany ka hahasoa ny fiainanay tsiraray avy tononona sy angatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka amen.